Sakaizany mpandresy sakaizany mpandresy ho fanabeazana ny olom-pirenena ovanona. Sakaizany mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Jeneraly Ramakavelo Désiré, mpanabe no sady mpandalina ny tantaram-pirenena. Sakaizany mpandresy manatra ny arabatra ny tomboky lahy sy tomboky vavy a faly tafaraka aminao indray zay ny amin'ny ity anio ity a ny fandaharam-potoantsika toy ny mazatra moa dia fanaraka ao ohatra zao a mihitsy sy matoky izay fa eo anilanay hatrany ianao miezaka manohana miezaka manampy ankoa anatin'izay rehetra izay ho antsika izay manana mety hoe sosikevitra na ihany koa mety manana loha hevitra tianao horesahana na manana fanontaniana tianao apetraka dia tsy maninona afaka manoratra aminay amin'ny laharan'antso izay efa misoratra eo ambany eo a ho antsika izay manaraka ny fahitalavitra na ny tambazotra tserasera fa raha tsy manaraka izay kosa ianao fa amin'ny alalan'ny onjam-peo dia ny 034 48 884 67 sy ny 032 88 899 30 ahafahanao mandefa kisoratsoratra ireo kisoratsoratra hoy aho alefa na SMS fa tsy miantso ianareo akory fa tsy maintsy mbola mandalo manontany ny generaly zay vao afaka mamaly ny fanontanianareo anatin'izay rehetra izay a dia izay no anentanantsika ao anatin'izay rehetra izay. Miaraba manokana anao moa général tafaraka aminay indray aloha amin'ny teny ity. Miarabanao idéaly technicien dia miaraba antsika rehetra manaraka amin'ny fandarana tompoko. Mon général natsitika kely tamin'ny fandarantsika farany ny hoe lahatra sa anjara sa ndao apetrakantsika koa hoe safidy veny iaina ao anatina fahantrana sy fahasairanana ho an'ny olona anankiray nresahako eto fa tsy ho an'ny firenena satria firenena efa goavana be izay resaka izay. Lahatra ve sa iny amin'ny anka anjara lahatra ve sa anjara sa safidy amin'ireo anankitelo ireo a ny safidy namen'Andriamanitra ny olombelona tsirairay avy namen'Andriamanitra safidy a ary ny safidy omen'Andriamanitra mianana talenta zavatra manavananao zay ny mahatafita amin'ny fiainana. Ny safidy sy ny talenta ampiasana fa za miandry izay lahatra sy anjara fa safidy sy talenta. Ny lahatra sy anjara zany a te anatsara tena fotsiny hoe aka lahatra avy amin'Andriamanitra zafady namen'Andriamanitra anao safidy sy talenta fa tsy lahatra zany na anjara zany marina fa hoe raha teny anjara tsika dia hoe nivady sahaza no lova avy amin'Andriamanitra ny arena lova avy amin'ny olombelona fa nivady sahaza lova avy amin'Andriamanitra lova ny ampiasana eo fa tsy hoe anjara ka le anjara sy safidy a le anjara sy lahatra anao olombelona fotsiny fa ny safidy no an'Andriamanitra. Raha te ho tafity ianao a dia ny avy amin'Andriamanitra raisina fa za milaza hoe fa zao ngamba ny efa lahatra ianao tsy te hivoatra fa ny lahatra maninona tsy ny safidy no ampiasana fa maninona ny lahatra ny tolokolokonao eo safidy ampiasana rehefa manana safidy mazava ianao za te ho zao za te ho zao za te ho zao tsy zay no izy fa ny olona sahirana amin'ny fiainany miteny foana an'izay le hoe lahatra zay sy anjara fa ny safidy sy ny talenta no avy amin'Andriamanitra. Alao petrapetrako tsara le izy olona te hiala fotsiny hoe aka izy efa zao ny lahatra ianao tsy te hivoatrako zao ny lahatra ianao amen'Andriamanitra safidy amen'Andriamanitra manino ianao ny mahatra manino ianao ny fadiran'ovana raha iteny fotsiny ihany malagasy tany manan-karena tsiriritiny zao tontolo zao zany Madagasikara zany ny vahoaka ao aminy anisan'ny farahidiny mahantra indrindra eto ambonin'ny tany inon'izay tsy lahatra mihitsy a ny fahantra za tena milaza an'izany fa tena hoe safidinao omen'Andriamanitra io ngeny tonga ny hoe Andriamanitra nanome fa balita ny tsy ambitiny Andriamanitra nanome safidy sy talenta fa ibalita no mitonatonana manao risoriso manao ny tsy fahamarinana manao fanakianana manao zao lehilahy fa ratsy-piainana rehetrarehetra no ataony balita avy eo izy menomenona efa zao angamba ny lahatra tsisy lahatra zany safidy sy talenta ny misy fa lahatra zany tsy misy sy anjara zany tsisy. Ezahoza mety hoe fijeriny mon général n'ilay karazan'olona mety hoe nanana safidy izy nanana talenta kanefa tsy nety tafavoaka mihitsy tamin'ny zavatra nataony anankiray zany hoe mba ataoko mahitsihitsy kokoa izy hoe mitovitra foana isaky manao zavatra anankiray.
tena miteny aminao mazava fa amiko a tena tsy marina zany raha manana safidy sy talenta ianao avy amin'Andriamanitra tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy manana ohatra vela ijoroko vavolombelona am'zany a de nizavikelika anankiray io zavikelika anankiray io a tena manana talenta izy ary tena nanana safidy mazava izy a netomboany tamin'ny safidy ny manao sary klasy seconde izy nijanona tsy hoe ndray mandreny tsy manam-bola fa safidy ny anao sary ary zay ny talenta menomenina mihitsy ndray aman-dreny io tsy manao fa tsy manao sary dada zay ko raha zay ho any safidiny ary zay ny talenta tena milaza aminao a fa io zavikelinay io za tsy analava resaka efa manana zanaka anankiroa izy efa manambady izy zany ary efa manana zanaka anankiroa mba samy navita fianarana ambony any zay de mianaka fa tsy manana ny zavatra nanana io zavikelinay klasy de seconde fa tena nanana ny safidy ny enga tamin'ny safidy sy ny talentany tsy fireharehana sanatiny vava ladininy ely fa ny zavatra tena mampalahelo toe-tsaina tena mampalahelo ary aloha tokony miteny azy eto ity mitsangana ho vavolombelona izy any amin'ny tambajotra tseratsera hoe mba hanampy tanora malagasy hoe ao anatin'ny fahasarana mety tsy mahavita fianarana de hoe very amin'ny fiainana na koa misy ireo navita fianarana fa tsy mahita asa de ohatrany hoe sahirana rehefa milaza izy hoe zao ny etombohiko zao ny lalana ny joroko zao ny zavamisy am'izao fotoana zao ataony vavolombelona misy sary alefany mihitsy iny any any amin'ny tambajotra tsera marina fa misy makasera fa iny any hitanao any a ianao mamitaka ny tanora malagasy zavikeliny generalina makavelo anao ndray aman-dreny manao zao de milaza ianao fa hoe seconde de nilaza amtahanao ny tanora malagasy fotsiny ore olo inona ny tombontsoan'io zavikeliko io amitaka ny tanora malagasy fitiavany mihitsy ny hoe manana talenta sy safidy izy tena azo trandrana mba ataovy modely re olona be dehibe ny manana diploma fa tsy mahita azy zany le toetsay tsy ny manosika iakatra fa ny manitona hidiny fanakianana indray ny ataon'le olona fa misy mijoro vavolombelona lazay ny fa mamitaka mandrebireby ny tanora aizako olona klasy seconde avitan'zao Andriamanitra safidy sy talenta avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe mirehareh zay zavikelinay zay fa tena fitiavany ny tanora tahaka azy ary indrindra no anisany tena hoe manosika an'io zavikelinay io anao an'izany de mba tarigetrany sy ny finiavany sy ny fitiavany sy ny faniriny de mba ho ny tanora malagasy handray an-tanana ny fiainany Madagasikara ary indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena fa tsy akindolava amin'ny vahiny zany ve le olona de ho mpiamponao zany ve de ho ambaninao zany ve de ho tsikeranao tanora ny manana eritreritry an'izany iriko raha ny tanora malagasy manana an'izany fijery fisainana fiainana ohatran'izany tena lazaiko tany manan-karena mbola verika any anisan'ny tany manan-karena tsy ritin'ny olona eto ambonin'ny tany ty Madagasikara ty manana tanora ohatran'izany ianao isory Andriamanitra na de ray fotsiny azy fa io ray io ho lasa roa ho lasa dimy ho lasa folo lasa zato lasa nalina anetiny ary atapitrisany malagasy ahoana ny tsy atavavoaka nyty Madagasikara ty eo anatrehany toetsaina ohatran'izany zany ny toetsaina tokony ananana manana tanjona mazava hoe tsy maintsy tsika ny mandray an-tanana ny toe-karena miainga amin'ny talenta safidy amenana ny talenta anio a na mpanao bola ary ianao manana talenta na mpihira ary ianao ohatrany Michael Jackson na mpanao hosodoko ary ianao ohatrany Pablo Picasso sy ny sisa tonga sangany ary noho ny vola be zay miditra aminao lasa mpandara mandray an-tanana ny toe-karena eo amin'le firenena anisan'ny mpandray an-tanana toe-karena ny firenena ina re olona maharatsy an'izany zany ara ve ny toetsaina tokony ho tafina tokony ananana ary tokony irera za madadabe tena lazako mirehare mihitsy manana zafikely ohatran'izany manana toetsaina tafita hoe ho sary-piaro amin'ny maha-malagasy ary atafita nyty Madagasikara ty fa tsy hoe mirehare fa mirehare ako fa tena tsorako an'Andriamanitra no ananana an'izany hoe taranaka matakadavitra ka hitondra ny anjara brikiny anatsara ny fiainan'ny malagasy aiza ny fandraisamo général an'le hoe ny vonona tsy vanona ny vanona tsy vonona ka ny tena marina nge de le toetsaina andrima ty idealy mahatonga an'izany
za zao de vonona noho ny traikefa-piainana nananako noho ny fianarana ny ratovitro noho ny fahalalana ananana men'Andriamanitra de tena manana fahavononana hitondra ny anjara biriky no eto ny firenen'ity ary ny anjara biriky etiko de anisany anankiray ny fanehoan-kevitra satria za de olona mpandala tantara ary efa tany amin'ny terepublika voalohany no efa nandalo fa rehefa tena manao hoe sofa misy an'ity fandaranao ty fa raha any amin'ny ainao manjery hafa ny ainao manao an'izao de ireo indray ny any anatin'ny tambazotra fanakanana rany fotsiny fanenjena fotsiny sahan'ny olona mihitsy ary ny tena io mpanonga-mpanjakana raha vao milaza ianao hoe mba tsara raha mba mifanatona raha mba mifampiaina ny firenentsika ty inona ny hitanao any anaty gazety ataonao ny sarinao de hoe io ndray fatady anongana fa ore olona mitondra maka zany fanonganam-panjakana mitondra fahasoavana sy fitahina ho an'ny firenena ve sa fahampitena sy faharavana tsy manana an'izany toesainy zany atompoko andrafasianapodika ty firenen'ity ary zany tiako fantatry ny olona ary zay ny tena mampalahelo raha vao mijoro amin'ny fahamarinana ianao ohatra hoe tsy manaiky ny ambena zao hita zao ny risoriso fa hitanao vandravandra zao ny risoriso etsy na tamin'ny mpiara-miasa mola tadidiko tsara vonjany mbola nesa tonga de ny mpiara-miasa aminao miseho azy mba tsy hitovy amin'ny olona miseho azy me raha mijoro amin'ny fahamarinana za milaza aminao fa na ny lehibe akozy mampanao zavatra tsy ara-dalàna tsy araky ny lalàna amin'ny fiainy maromay za tsy manao na izy ianao na izy ary anisany tena hoe nataraiky ato eo amin'ny fisondrotana laram-boninahitra zay toetra fijoroako zay fa za de tsy mba mandeha amin'le hoe arakaraky ny safidy hoe promotion fa ancienneté fa nitahin'Andriamanitra mba tonga général kitana telo ihany zay niny zava-nisy fa raha vo ianao mijoro amin'ny fahamarinana manenjika ana daholo ty olona rehetrarehetra izy koa mba miseho azy tsy hitovy amin'ny rehetrarehetra sy etsetretrety matsary tampoka ny plato amin'izany hoe inona ny marina tapitra ny orantsika moa général makasitraka makatela tamin'ny faneho-kevitra ny fizarana traikefa fizarana ihany koa fanabeazana sy fitesana amin'ny fandarantsika manaraka indrasika manao misimisy misaotra anao idéaly fa io zay tena zava-dehibe le fandaharana atao aminao afaka miteny an'izany fa any fahita lavitra na fandefatsam-peo hafa tsy afaka miteny an'izany fa raha pitra efa mivoaka gazety indray eo zao indray ny tenininy enganeka tsy hivoaka gazettsika ny aina ozytsika malagasy matesa lahatokana ny aina ka de mbalao ihany mba tatahina ihany le aina tokana io jareo reny olona milatsaka député de tsy député fa milatsaka be ny tanàna de misy mamono nefa olona mbola tanora eritreriny reny makasitraka indrindra tompoka sakaizany mpandresy sakaizany mpandresy ho fanabeazana ny olom-pirenena ovanona sakaizany mpandresy iarahana amin'Andriamatoa Général Ramakavelo Désiré mpanabe no sady mpandalina ny tantara-pirenena sakaizany mpandresy